La 4G By vous présente Ny Vaovao. Ny migioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoana ny etsika ny solombavamboaka ho an'ny fanovana ny pro ANR Ambohitrimanjaka mitaky ny fialan'ny filoha Rajonary mampiana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana azo tsy eto andrenivohitra ihany ho izy ireo ny matsiaro mijaly amin'ity fitondrany HVM ity. Olona ray no maty 12 naratra nandritra ny fetin'ny Pentecote omaly teo anivon'ny famelonana aina sy fitsaboana ny voapozina teny amin'ny hôpitaly HGRA. Narary vokatry ny fisotroana zava-pisotro nisy alkôla be loatra ny ankamaroan'ireo tonga teny amin'ny hôpitaly hoy ireo mpitsabo. Lany ho filoha maresaka iraisam-pirenena lany ho filoha venezuelana indray i Nicolas Maduro raha ny fanambaran'ny komisiona manokana ny fividianana any an-toerana mitsipaka izany ny mpanohitra. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana folo. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ireo mpanaraka ny Vaovao Kolo Tv any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Tontolon'ny politika avy hatrany nanombotsika ny vaovao dia manohana ny hetsiky ny solombavamboaka ho an'ny fanovana ny pro ANR Ambohitrimanjaka mitaky ny fialan'ny filoha Rajonary mampiana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana azo tsy ny eto andrenivohitra ihany hoy izy ireo no matsiaro mijaly tao anatin'ity fitondrany HVM ity. Fanadiny Albertin Ramialarivo. Manoloana ny fanohanana nasehon'ny vahoaka ireo hetsiky ny solombavamboaka ho an'ny fanovana tany amin'ny revohim-paritany samihafa mazava ho an'ny mpanara-baovao ny fironana amin'ny toedrara ankehitriny. Ho an'ny pro ANR Ambohitrimanjaka manohana tsy misy fepetra ity hetsika ity izy ireo ary mangataka ny isin'ny fifidianana mangarahara. Izahay komina Ambohitrimanjaka miaraka amin'ny birao tariako dia manohana zato isan-jato ny hetsika miaraka amin'ny deputé amin'ny fanovana 17 isa. Mangataka ihany koa izahay ny isin'ny fifidianana mangarahara tsy misy niny ary mangataka ihany koa izahay ny filatsahan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena vaovao. Koavony izahay iantsoroka ny adidy omenanay miainga avy any aminareo faratampo ny fitondrana mipaka ny amin'ny birao nasionaly mipaka ny amin'ny birao ny distrika ary indrindra andray ny By Kolo avy amin'ny fanatanterahana izany. Ampy izay ny fampahoriana ny vahoaka fanapara-pahefana sy ny jado nataon'ny mpitondra ary ny kolikoly nataon'ny fitondrana ity raha ny fanazavan'ny filoha amboninahitry ny pro ANR. Ampy izay voahosolosy loatra ny rariny tao anatin'izao fitondrana ankehitriny izao. Anao dia tsolona ny vahoaka malagasy ankehitriny tafahiditra ao anatin'ny fahantrana lalina. Tsisy afaka hiteny hoe izany ny rano na hoe izany ny lahatra. Tsy tonga foana izany fa ataoko hoe noho ny tsy fahaizan-tantana ary indrindra noho ny baranahany izay ataon'ny mpitondra izay tsy mijery afa-tsy ny mitombotsoan'ny tenany manokana dia voailika ary tsy manamana ny rariny na hetaheta ny vahoaka malagasy. Tonga ny fotoana ankehitriny izotsika anisorako anareo lehibe izany izay nanohana nietsika nataon'ny ireo solombavamboaka 17 Napetraka ny sabotsy lasa teo ny birao hitantana ny pro ANR Ambohitrimanjaka distrika Nambohidratrimo pirofo amin'izao fa tsy ny eto andrenivohitra irery ihany
no manaraka ny hetsiky sy ny tolona tarihin'ireo solombavambahoaka ho amin'ny fanovana. Hatreto tsy misy mihaino ny vahoakan'i Madagasikara, miny manampitsofina ihany koa sy manakipy ny maso ny any Iavoloha. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy nisy ny vola nomanina manokana tamin'ny fitsangatsanganana ho an'ireo ny safidy moa izay hivoaka tamin'ity androany ity. Maro ihany koa no tsy nandeha lavitra fa tamin'ny toerana akaiky ihany nandritra izy alatsinainy Pentecote ity. Mikaela Ramarola. Fitondrana ny ankizy ny ravoravo sy ny falifaly ny jery fampisehoana amin'ny ankapobeny no nataon'ireo olona ny safidy ny voaka androany. Tsy nisy ny fanomanana arabola manokana fa ny teo am-pelatanana ihany no natao izay ampy. Aty ny akaiky anay fa zahay eo talata maty. Natao misy hoe hijery spectacle va? Hitsangatsangana tena aty fa tsy dia spectacle loatra. Vary sy laoka fotsiny dia mifety dia mitsangatsangana. Mitondra ny ankizy kely mitsangatsangana foana dia tsy maintsy manomana kely an'izay zavatra anana kely hoentina miady. Aty ny akaiky anay dia mba mitondra ny ankizy mitsangatsangana, mijery fety. Fa nareo avy aiza sa? Avy ao Vato ihany izay. Ka manjary lavitra be rehefa any fa eto mba akaiky. Teto ny akaiky anay dia mba tsy hana lavitra toerana satria ilay embouteillage ensehana be dia mba hiala an'izay zavatra izay. Dia aleo izay mba manankekaiky ihany ny azo atao. Ay, tianay mijery spectacle dia izay mahafinaritra anay. Fianakaviana ray manontolo izay. Any anay indray aloha tsisy sakafo, tsisy ninina fa vidim-pidirana fotsiny tonga dia revo manja fotsiny idiranay ato. Tonga dia rano fotsiny dia izay dia voky izay. Ankoatra izay dia nisy ihany koa no nitondra n'izany tetỳ Ambohijatovo ny lalao ireo kilalao maro samihafa tetỳ toerana. Fialana amin'ny kilalao mahazatra ataon'ireo ankizy no antony nisafidianana ny toerana. Toy izao raha ny fanazavana. Satria ilay ankizy izany mba hoe te hitaingina mandeha dia aty izay no mitsangatsangana. Raison avy aiza? Izay avy any Manchester. Tsisy vola manokana fa mba l'aide de Pentecote dia mba mandehandeha. Programa zany efa hoe vorona hoe hitsangatsangana hitondran'ny ankizy mihitsy ny androany. Kely eo am-pelatanana ihany zany ny andrandrainy e. Fa ny fiainana zao efa raha mahita ny tena maro. Fotsiny mitondra anazy maka sary fotsiny dia maka sary dia mitsangatsangana atao izay mampifalifaly izay ankizy zany ny tena maro. Ankoatra ireo nisafidy ny tsangatsangana sy ny voaka kely ny renivohitra dia maro ihany koa ireo nisafidy ny janona tany an-trano. Isan'ny antony izany ny olana arabola sy ny maro hafa. Ao anatin'izay andro fety izay hatrany dia tombony iray andro tsy miverina. Fitaom-piasan'ny ireo tsena ny alatsinainy Pentecoste saika niompana betsaka amin'ireo zavatra ilain'ny mpitsangatsangana ny entam-barotra hita teny rehetra teny tamin'ity androany ity. Michela Ranarto. Saika hita teny amin'ireo toerana be mpitsangatsangana androany ireo entam-barotra ilain'ny mpitsangatsangana. Isan'ny betsaka teny ny hani-masaka ho an'ireo mpivarotra hani-masaka nanaovana fanadihadiana manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny masokarenan'izy ireo. Hani-masaka natokana indrindra ho an'ireo mpitsangatsangana tsy nahavita ny karakara sakafo. Farotanay macaroni de pâte de côtelette composé de cantonné. Rehefa isakan'ny ohatra lundi de Pâques, lundi de Pentecôte zay amin'ny 350. 350 mandoa vola isakany adaray misy maka vola foana 500 5000. Fa ankoatra ny hani-masaka saika hita teny rehetra teny ihany koa ny mpivarotra zava-pisotro na mahamamo na tsia. Nalalaka ny fivarotana izany ho ireo mpivarotra. Misy ihany koa ny fitakiana vola amin'izy ireo. Eo ihany aloha eo ihany. Alainay zao fata, oviva, sprety, coca. Misy koa toaka labera. Zay moa tena marina miantoky. Miantoky zay fa mbola tsy mandoa vola. Dia manao versement rehefa lafo ny entana. Fa rehefa fety tahaka izao hita manoloana ny toeram-pitsangatsangana ihany koa ireo mpivarotra satroka kely na kilalao ho an'ny ankizy. Ho an'ireto mpivarotra nanaovana fanadihadiana ireto, miankina amin'ny fety tahaka izao ny fitadiavam-bolan'izy ireo.
ohatra hoe satroka famantaranandro kely aloha rehefa lalaoviny eky izy zany amin'ny andro fety ohatr' izao. Arakaraka ilay zavahitana vidiana ihany mety mahatratra hoe any 1 million any amin'ny anina nefa ndraindray ny falafosana tsy dia voafo zay volana misy dia misy seka mavao dia eo amin'ny 500 million. Fa izy moa dia prime dia efa amin'ny herintaona indray satria noho ilay zovoka ilay fivovan-javatra ohatr' izao mahatonga an'ilay inona moa ny azon'ny ataonay vahoaka mavarotra ny mihitsy zany ny tena fataonay fa zany tetiteraka amin'ny province sisak'izay fety. Ratsorana andro iray azona tombony iray andro ny fety tahaka izao, tombony iray andro tsy miverina, fitoam-pisian'ireo tsena ny alatsinainy ny Pentecoste. Pejin'ny dokavarotra izay isika aorianan'izay natatsika ny tatitra avy teny amin'ny hôpitaly Agiara. Eo ihany koa ny faratsiany lalana eny 67 hektara eny. Rehefa avy eo ary. Mankalaza ny fahadimy taona ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Fanomezana be dia be miandry anao amin'ity fetin-dreny ity. Milalao miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary eo amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main atolotry Luxor, pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty, appareil électroménager atolotry Akourdig, fer à lisser avy amin'ny Fity Boutique, bande d'achat marobe avy amin'ny Shoprite. Tsotra ny fandraisana anjara, dieny izao maka selfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taona ny Kolo TV, hitanao eny amin'ny Akourdig, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talata Maty. Mandefasa commentaire ao amin'ny pejin'ny Kolo TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarihana dia ataon'izy ma 20 Mey ao amin'ny fandarana Sokol. Tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Kolo TV FM. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Izy aromeva, meva, zero e magneva, neva, koyala neva, neva, fikira kuma. Bonjour à tous, ouais c'est Judas. Vous voulez du bon reggae dancehall music? On se donne rendez-vous le 26 et 27 mai 2018 à Nocipé, tous unis contre le sida. Sinakatia angamba kwa zarati, ize, fukwe papa. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Za isambolana alohako amin'ny amvolana faktura jiramahako tsotra ery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny eo ny faktura jiramahanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramahanao antsoisaka izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy ampizay famaranana ny fanitsakisana lalam-panorenana sy ny jadona dia isy ny diabe tabataba ary ny fitokonana fao be ny député telo amin'ny fitopolo mivondrona ao anatin'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy manerana ny nosy dia miantso ny HCC hanamarina ny tsy fametrahana ny haute cour de justice ary mitaky ny fampisarana ny filoham-pirenena amin'ny asany fandaharam-potoana ny talata 20 Mey fiaonam-be ao ny 15 Mey manomboka amin'ny 10 ramaraina filanjana sora-bavety arahina diabe ho avy anafana ny fotoana tamama odiay ny alarobia 20 Mey amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora no famaranana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny jadona dia miantso ny vahoaka malagasy manerana nosy tsofiny kirioka velezo ny sarim-bilany
velomony laklosy ampaninony klakson samy mitaky ny fialany amin'ny sora-bavety isika rehetra manerana nosy ampy zay manjaka ny jadona sy ny kolikoly voaitsakitsaka ny lalam-panorenana tsy tafapetraka ny haute cour de justice ho azatonoina aza ny fotoanantsika ny talata 20 Mey eo amin'ny 15 Mey manomboka amin'ny 10 maraina filanjana sora-bavety arahina dia be ary ny alarobia 13 Mey amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 ora ho famaranana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny jadona dia miantso ny vahoaka malagasy manerana nosy tsofony kiririoka venezony sarimbolany velomony laklosy ampaninoany klakson samy mitaky ny fialany amin'ny sora-bavety isika rehetra manerana nosy ny alarobia 13 Mey amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 1 ora masina ny tanindrazana. Bene eto amin'ny fampalalam-baovao isika 24 heures limite film d'action io izay no arahantsika anio alina eto amin'ny Kolo TV. Nanoisantsika ny vaovao dia olona iray no maty 12 naratra nandritra ny fetiny Pentecote omaly teny nivon'ny famelomanaina sy fitsaboana ny voapozina atao amin'ny hôpitaly HGR. Narary vokatry ny fisotroana zava-pisotro mamany be loatra moa nakaman'ireo ireo tonga teny an-toerana ao ireo mpitsabo fanadina. Ny ena ranoarina ny taondasa ny narary sy namony aindy teo anivon'ny famelomanaina sy fitsaboana ny voapozina atao amin'ny HGR araka ny antotanisa voray. 12 ireo narary niditra ho any omaly Pentecote, 7 tamin'ireo lehilahy, 3 vehivavy, 2 ankizy. Iray no niditra tao amin'ny famelomanaina. Vokatry ny fisotroana toaka be loatra no nahatonga maro tamin'ireo narary ny fanazavana. Ao anatin'izay le nampidirina atao amin'ireny urgence ireo zany fa niditra ao anatin'ny réanimation dia anankiray lehilahy io vokatry ny alcool tsy zaka io dia ny namony tena tsy dia nisy omaly fa ny alcool mbetsaka enina ao anatin'le io ary lehilahy daholo sototoka zany dia zay zany amin'ny ankapobeny raha fitinina somary nyena fijeriko azy nyena ny ena takizany ihany koa araka ny antotanisa farany ny narary niditra teo anivon'ny famelomanaina sy ny fitsaboana ny voapozina androany. Ny androany indray hatramin'ny firy tsika izao hatramin'ny 410 mararina niditra eo amin'ny 4 eo nisotro toaka anankiray zany hoe nalainy entin'ny polisy teo fa tsisy havana dia avy eo hita ihany ny havana no natsona velona somatsara ny anankiray misofika asmatika tavavoaka somatsara nalefa nody daholo ireo ny anankiray mifanitona efa voatatana ny fanitona dia nalefa any amin'ny servisy tokony hitsabo azy any Befelantanana dia ny farany nanavy eo 4 eo zany zay hatramin'ny 2 sy fefany zao raha fitinina somary vitsy aloha hatreto fa ny arivany tsy fantatra matetika arivariva andro fety ohatr'izao no miakatra ny misotro sy ny mamony tena sy ny rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny azo lazaina ho nilamina ny fetin'ny Pentecote amin'ity taona ity. Raha mpitsy kosa no tanterina aminao ny antotanisan'ireo niditra urgence teny amin'ny HGR nandritra ny 2 andro ny fety. Mitohina ny fifamoivoizana sy mba ny fiara izay no mampitaraina ireo mponina sy mpampiasan'ny lalana eny Ankasina na ao amin'ny fokontany Andotapenaka na eo amin'ny arrêt 30 miazo an'i Vatobe raha ny fahalalan'ny be sy ny maro azy fanadina. Ankasina na arrêt 30 izany no anaran'ity lalana mampitohina Andavamamba sy 17 hektara ity. Tafiditra ao amin'ny fokontany Andotapenaka izy ity. Raha ny filazam-pony ety amin'ny manodidina dia efa tahaka izao hatrany ny lalana na fahavaratra na mahitany. Rehefa tsaiko zany efa impirina ambany efa simba ohatr'izao foana ireo amboarina. Io zany goaka misy embouteillage foana zany hoe napotika na tsy potika ary. Dia iza mety hoe efa nanamboatra ny tety commune sa ny ministère? Le olona mpangata bola reny efa nanamboatra an'io. Mbola tsisy nanamboatra an'io. Ratsy ny lalana. Mitohina fifamoivoizana. Mitandrana avokoa ny mpamily rehetra rehefa mandalo eto. Miteraka fatiantoka ho an'ny mpamily, indrindra ho an'ireo mpamily taxi be ny fahasimban'ny lalana.
sy ny ety amin'ny 17 hektara ihany no misy ny fahasimban'ny lalana tahaka izao, fa efa saika manerana ny Antananarivo renivohitra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Venezuela, lany filoham-pirenena indray Nicolas Maduro, raha ny fanambaran'ny komisiona ny fifidianana any an-toerany. Tsipaka izany moa ny mpanohitra fanadina. Efa mivaly ny fifidianana filoham-pirenena ny Venezuela, lany tamin'ny salanisa manodidina ny 70 isan-jato Nicolas Maduro, nandritry ny fifidianana izay tanterahana omaly. Taoriana ny fanisam-bato no namohan'ny komisiona manokana ny fifidianana any an-toerana izay valim-pifidianana izay. Efa nisaotra ireo mpanohana Assad ny filoha venezuelanina. Amin'ny foko iray manontolo ny zavatra afaka lazaiko aminareo rehetra dia misaotra amin'ny zavatra nataonareo, misaotra amin'ny fahasahinareo, misaotra ihany koa amin'ny saina fieritreretana ny vahoaka. Misaotra. Raha ny salanisa navoakan'ny filohan'ny CNE na ny Conseil national électoral any an-toerana dia nahazo 70.7 isan-jato ity filoha sosialista ity ary 2.2 isan-jato ny mpifaninana aminy dia Henri Falcon. Raha izay salanisa izay hatrany dia 5.4 tapitrisa ireo venezuelana ny fidin'ny Nicolas Maduro, raha toa ka 2.4 tapitrisa kosa no ny fidin'ny Henri Falcon. Raha ny tany fandraisana anjara kosa indray dia 9.1 isan-jato izay isan'ny ambany indrindra hatrizay. Tamin'izay ihany koa nanao fanambarana ny lehibe ny mpanohitra Henri Falcon fa tsy manaiky io valim-pifidianana io ny tenany ary mangataka fifidianana vaovao mialohan'ny faran'ny taona. Dia izay manan-katonany vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sova-mandry dia veloma mifodalo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.